Viva 98.8. Zavy fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena tondra taridalana foy isika eo anatin'ny famakafakana dia avenareo isehatra amin'ny antso amin'ny finday ny mpiainotsika marsial tsara mampatsahilina ihany laharana hatrany hatrany 034 07 009 88 034 07 009 88 io ihany koa ny 032 91 901 20 032 91 901 20 tonga dia izotra trantsika ao anatin'izay famakafakana foy izay ny vaovao zany moa tsy azo fena vaovao mely ny tambazotra momba ny onjapeo sy ny televisiona Viva dia tsotra ihany no ambarantsika fa mizotra amin'ny asany ara-dalàna ny radio televisiona Viva ary ny mpiasa dia miasa avokoa tsy misy mihitsy zany fa nengenena hatreto na dia hoe misy ary ny vaovao reny fa daholo moa fa samy manana fihetseham-pony daholo ny olona ny zava-misy fa ny vaovao ofisialy sy marina kosa dia tsy maintsy amin'ny mampanao gazety ny teny dia tsy maintsy ho taterina hatrany ny vaovao ka toy ny saitsika milamintsika ao anatin'izay fa ao anatin'ny filaminana tanteraka ary maneho ny asany tsara mahazo manatina ny onjapeo Viva nareo raha misy zavatra hoe asa tianareo hatrehana manodidina an'izay onjapeo sy ny televisiona izay na ny service commercial na publicité na ny inona zany na fampitam-baovao dia mizotra tsara tsy misy olana ary mandeha tsara ny onjapeo ny Viva sy ny televisiona Viva izay longa manzavatra tena hoe ampitaina goavana amintsika ry mpiaino ajaina ka ozy iza hoe fitoniana ny zava-dehibe eny mety hoe misy fihetseham-po mandeha sy ny sisa fa izay ny vaovao tena marina misy moa ny vaovao ofisialy hoentina ao anatin'izay dia entina foana zany ny vaovao ofisialy tsy maintsy ho fantatry ny rehetrarehetra eny ka izay ny tenenantsika hoe alao mifantoka alao hatranyhatrantsika ao anatin'izay zavatra misy izay marina fa mety hoe nisy ny zava fa tsy misy mihitsy zany fiatraikany aloha hatreto amin'ny asa izay sahan'ny onjapeo sy ny televisiona marsial ara-dalàna izay teny izay na mampatrika tsy ampina intsony fa dia hoe zay misy ny vaovao anankiray lehibe ihany koa dia ny fandehanan'ny filoam-panjakana tany Kenya Nairobi renivohitra zany ny zavatra misy dia averimberinay foana hoe izahay dia zava-bahoaka tsy afaky ny amitaka vahoaka mihitsy tsika marsial manoloana ny vaovao misy miaina koa tsika ao anatin'ny vahoaka ary amin'ny mampanao gazety dia masina loatra ny asa fanao tsy azo atao mamitaka vahoaka sy ny vaovao tena marina ny zavatra tiana resahana ao anatin'izay dia tia firesahana resaka reconnaissance internationalité amin'ny laharam-pahamehana amin'ny ara-diplomatika dia izao ny zavatra misy rehefa mandalo fahasarotana anankiray firenena ohatrantsika izao hoe tetezamita zay dia ny zavatra misy marsial ary ampahafantarina amin'ny mpiaino ary izay ny tena marina dia tsy mbola misy zany resaka reconnaissance zany fa betsaka ny olona mamitaka amin'ny sary sy mety mamitaka amina fihetsika hafa ao anatin'izay ary miteny fa hoe misy reconnaissance azo Madagasikara ny zavatra mety misy ao anatiny zany resaka hoe fitondranam-bola tsy ao anatin'ny tena ara-dalàna sy ny sisa sy ny fankatoavan'izay amin'ny resa-pirenena ny aide humaniteur mety misy
sy ny zavatra madinidinika zay mifandraika zay araky ny saritra sy ny lalàna zay mety misy amin'ny fifandraisana ara-diplomatika. Fa amin'ny fifandraisana ara-diplomatika ny tena izy ary ny tena marina dia tsy mahazo an'izany reconnaissance zany mihitsy firenena ray raha tsy manana filoham-pirenena voafidim-bahoaka. Ny zavatra tiako ambara amin'izany Martial ary ampitana ampiainy dia zao le sasiliana mamitapitaka. Ohatra resy Martial zao raha-mpinamana dia fakahita mifandray tanana mitsikitsiky mifampandroso an-trano tsy izay mihitsy midika fa hoe nazo reconnaissance Madagasikara, tsy izay mihitsy fa iny le fifandraisana amin'ny maha samy olon-dehibe amin'ny maha samy mpinamana. Ireo filoham-pirenena rehetra reo mpinamana daholo, tsisy miady reo na ray rehefa mifankahita reo dia ohatra antsika rehetra mifankahita bonjour, ina vaovao, ina mare, dia miresadresaka eo dia mifanakalokalo hevitra eo ao anatin'izay. Ka zay le teneniko hoe mission zany somary mahavoafitaka ny olom-pirenena sy mifilazana ny hoe mahazo ny reconnaissance internationale tsika mbola tsisy zay. Za dia miteny fa ao anatin'ny fifana amin'ny ara-diplomatika eo any resantsika dia zay no izy amin'ny sehatra ara-diplomatika tsy misy reconnaissance miverina ho amin'ny firenena anankiray izany raha tsy manana filoham-pirenena voafidim-bahoaka. Zay ny reconnaissance. Etotsika zany rehefa mandefandefa sary ny anana ka ilaza fa hoe nahazo reconnaissance sahala amin'izao miverina tena aloha mba tsy mamitaka an'le vahoaka tena hijoroko zany teny zany Martial hijoroko aloha mba tsy mamitaka satria mba zavatra fantatra sy nianarana kely mombamomba an'izany dia tsy maintsy ampitaina amin'le olona hoe zay ny marina ary zay no izy. Fa ny zavatra misy fifanampiana fotsiny amin'ny maha olona sy ny anana ny mety misy ny hoe aide humanitaire fandefasana sy ny vatsivatsy kely mety ilazana azy. Fa amin'ny sehatra ara-diplomatika dia zao afantony saitsika fa tsy mbola reconnu tanteraka tsika au niveau international raha tsy manana filoham-pirenena voafidy tompoko. Oka azafy ty resaka ty Martial. Tsy manaka sary kely amin'ny teneninao teo fandray tanana fa ty ndray dia hoe andao hoe misy hoe talen'orinasa ohatra mifamaly tale zany sy le mpiasa anankiray orinasa anankiray dia mety nanadosona le mpiasa fa mety nanadosona koa le tale ohatra dia mety amatale azy dia mety hoe voabaiko voabe dia le nampanatsoana ilay mpiasa dia mety namaly be izy mety nisy fantirana atao anatin'le sehatra asa io dia rehefa miteny le alipitatazaina moa zany na le fehezina ny olo-pehezina le mpiasa dia miteny zona ao amin'le tale dia iny le ataontsika hoe mireconnaître le tale efa mireconnaître izy tsika manko manao linguisme kely efa mireconnaître zany hoe efa manomboka efa mandany mahatsapa ny fahadisoany le tale na mahatsapa ny fahadisoanao izy hoe efa mandray ny fifonanao izy zay le hoe efa mireconnaître anao le tale. Zay zany raha alaina sarotsotra fa amin'ny ara-diplomatika mampatrika dia hoe tsy anazava an'io fa fotoanantsika fohy fa le teloka angeza be reto ny voalohany. Ny telonao teo dia hoe ny mpitondra voafidy amin'ny fomba demokratika zany hoe nekenin'le firenena anankiray ka nanao fianianana teo mason'ilay vahoaka mifidy mety folo mipilatsaka fa le lany dia nanao fianianana tsy ataotao fotsiny hoe misy lalam-panorenana dia menina dia manao somia dia ampanaovina ny samboady sy ny protocole rehetrarehetra na hoe arfenitra zay no atao hoe eakatoavina ary avy eo le firenena rehetra hoe taoriana ny fifidianana natao tao amin'ny firenena zao dia nandeha fiampiarabanana zao ny fiarabanana zao ny firenena zao ny filoha zao ny filoha zao zay le hoe reconnaissance voalohany iny. Faharoa raha ankoatran'izay mety misy hetsy vahoaka tany Philippines ohatra na tany amin'ireny toerana hafa hoe Nepal nisy an'ireny hoe koma baiko avy amin'ny alàna ny atao hoe intelligence artificielle sy ny sisa ireny tsy misy reconnaissance ireny namanamamy fa kilasiny ny firenena mikambana na ny Union africaine na ny SADC na le vonrom-pirenena reny hoe junte militaire indrindra ka miaranila ny naka ny fahefana ary indrindra ka nisy fitaovam-piadinany asa atao junte militaire filazan'izany ary hainy ONU tsara na mihaino radio iraisam-pirenena no RFI na ny Reuters any Allemagne na BBC any Angleterre
naravoady l'Amerika ny États-Unis de miteny hoe junte militaire zany hoe fanonganam-panjakana na fakana fanafana alainy miaramila tsy akatoavana zany namany mampatrika na iza ilaza au niveau international afolaza koa anatiny sao de misy tsy maiko manko manavana hoe union africaine ao anatiny tena ao anatiny ka misy manko tsy mahay misy koa mandiso aratsipela sy ny arakevitra amin'io de lasa misabaka sain'le olona fa reo rehetrarehetra ireo fianakavimbea iraisam-pirenena miteny ianao mijaity militaire sy ny karazana fa ty mba tsetaseta tsy aritra natsiaro ianao marsial tam'zany fotoana zany migy natsiarotsiarotsika resaka mig 21 mig 17 sy ny karazana satria manko tamin'ny andron'ny amiral deratia satria misy koa firaha miasa matilina niaraka tamin'ny rosiana tamin'izany de ny zavatra mi lafo vidy izy ireny nasoampedintsika ohatra hoe fiarama gaz niva lada ary am'toe BRDM de fatrometsy tsika misy le tanky le BRDM de ny zavatra misy tao anatin'izany rehetrarehetra lafo vidy izy ireny ary ataontsika hoe manahirana ny vidiny zany hoe na isika mavesatra ao anatiny hoe naomeno nao vidinany sy ny sisa ankehitriny ny zavatra hita de voaresaka foana koa ny rosiana zao eto amitsika sady zay voaresaka ny rosiana ao fanampiana sy ny ana de nahazo fitaovam-piadina nahazo tanky sy ny sisa fa zao ny zavatra mba tiako tsindrina ao anatin'izany marsial de tsotra be efa fahavoazana mafy tamin'izany de ity fitaovam-piadina ity na iteny hoe lainga ny ilazana hoe omena fotsiny io reza manokana tsy maintsy misy takalony io takalopatsa vidim-pinanana tsy maintsy misy takalony io fa io zany mba hiangaviana atanandroa akahitsipo amin'ny fomadio hoe inona le takalony amin'ny anarany mangarahara amin'ny anarany mangarahara inona lay takalony io zany ny tsara ho fantatra novidina tamin'ny ampahany ve nandoavam-bola de aveo tsisy tsony fandoama sa misy zavatra na takalo ve an'izy io fa tsy maintsy misy takalony io fa tsy hoe omena fotsiny reny ka io manko somary netiko zay resaka zay satria nahoana somary rehefa namadibadika amin'ny tantara de miteraka polémika be izy io ny sasa manano mena fotsiny io sahala am'zao manazavo zay tompoko hoe to ary miteny tsara fa le zavatra takalony le antony nanomezana an'iny zay mba tena ilain'le olo-pirenena ho fantarina sy ho fantatra ao anatin'izy mazana tebokadimy tena anankiroa ny tenena sy mampatrika eto raha miteny zay jet militaire de fiaramanidina ary fampiasa miaramilana te jet JET fa le junte militaire fakana fahefana nalainy miaramila zany ady mambasy zany samihafa zany ny jet sy ny junte ka le tebokadimy mba resako anatin'le hoe fahazona fakataovana resam-pirenena moa zany le hoe reconnaissance internationale le hoe tondra fidimbaoka ny fomba démocratique faharoa de hoe mikila sy ny firenena mikambana na ny any Afrika hoe Union africaine na SADC aty amin'ny tapany atsimo na hoe aty OIF na sarana ny tany teny frantsay ary mbola misy koa COI aty amin'ny ramasobe indiana na COMESA de mbola miresaka foana hoe communauté internationale zay de ny junte militaire na fahefana nalaina aratafika de tsy mahazo fakatoavana de eken'izy ireo kosa ny fifampiresahana na fifampidiniana amin'ny toetra ara-pirenena mba hirosona ny le fitoniana ao am'le firenena zay le lazainy hoe apaisement zany hoe mitady apaisement zany ny ONU na firenena mikambana sy ny SADC sy ny sisa fa tsy hoe manao reconnaissance internationale zany hoe lalana izorana ho any amin'ny reconnaissance zany fa tsy hoe reconnaissance lalana izorana fa teboka faevatra ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zay mahatonga azy hoe tsy hoe filohan'ny repoblika fa filoha amin'ny fitondram-panjakana tanao fitondram-panjakana mitondra le fanjakana izy satria ny eken'ny ampaham-bahoaka izy zany fa tsy ny eken'ny rehetra ary natolotra fa tsy hoe nofidina de inona zavatra atao anatin'izay angatahany izy izotrany amin'le lalana ao any amin'le fifidianana le niresahana atao hoe mangarahara sy ny hoe mametraka ralam-pandrenana raha zay nitakinana hoe io tsika manao le feonandoam-pirenena sy ny dinika isan-karazany ary ny anankiray de hoe eo ambany fanaraha-maso ny firenena mikambana le fifidianana zay atao rehefa vitanao totoso reo
dia foana zany tamany ngamba tamin'ny taty ny 3 ny 4 zay nisy anankiroa dia hoe nini tsy mahazo milatsaka ranona sy ranona tamin'le nini dia ity zany mba afaka milatsaka arak'le fahefana nomen'ny fanaraha-maso iraisam-pirenena azy ho tonga ny hoe apaisement dia vita zany zay fifidianana sy rehetrarehetra zay dia mitsangana zay filolanim-bahoaka eo zay vao tonga rehetra hoe reconnaissance internationale na hoe fankatoavana isam-pirenena ary tsy kelikely io vao tonga fa tsy hoe lasa mivory atsy ranona dia efa hitanareo fa miady mafy amin'ny apaisement le atao fa hitatsika kisarisary ary reto no atao hoe ngeza be koa namana mampatrika any amin'ny tany manana olana ara-politika no hitakina ny antsoina hoe apaisement na fitonina faharoa ny olona mandalo olana ara-diplomatika tahaka Madagasikara dia tsy maintsy eo ambany fanaraha-maso ny fianakaviana iraisam-pirenena fa le olona zay mitoro an'le fiomena fahefa-panjakana omena azy io tompona fanapahan-kevitra amin'ny atao raha toka zavatra tsy ekena satria misy zavatra tsy tokony ho atao amin'izao fotoana zao mety ataon'ny olona amina firenena maro zany fa tsy hoe Madagasikara ihany namana mampatrika ohatrohatr'izay zany le hoe mbola lalana ho any amin'ny apaisement tsika na fitonina politika dia hitanao fa tonga eto amintsika ny vonina afrikana tonga eto amintsika niraka sadeka manara-maso izy mizotra makany ve lanan'ilay Madagasikara misy korotana na hoe nandalo olana politika zay izy namana mampatrika tandalana ray fa no anaty fampakafakana dia mba hiresaka momba anay izay momba antsika momba mpanao gazety zany asa fanaova gazety satria nisy vaovao anankiray tratran'ny misy loko mpanao gazety dia lasa mitakitaky zavatra amin'olona sy ny sisa raha tsy diso efatra sa enday amin'day izy tratra an'iny ny zavatra tiana ambarako fotsiny ireo olona dia zao isika mpanao gazety dia mila manana firaisan-kina tsara ary za miteny fa nataloha mba mpanao gazety anay ny dia tady tsara fa olo-pirenena tsotra zay fa samy nanana ny conviction sy ny lalana zay netiny na domaine politique io na inona ka naka branche anankiray na spécialisation anankiray spécialité anankiray zafato tao anatin'izay rehetrarehetra zay entina anasongadinana ny asa zay tokony atao donc zany ny asa fanaovana gazety ny tokony ho izy dia maso io ary tena tsy azo isolokina mihitsy mahatonga an'izany zavatra zany io fa dia tsotra be mila firaisan-kina mila fiombonantsaina ny mpanao gazety tsy tokony ho voazarazara amin'ny zavatra tsy satria nahoana raha vao mizarazara sy misy orantsika dia misy mitsaingoka kely fotsiny dia mety ho tonga ny fisolokiana mety tonga ny fanaovana adalan'ny sasany mety tonga ny sain-dratsy zay mety atao ka any indraindray ary hita maso ny fifamaliana ara-kevitra ao anatin'ny tsy fitoviana dia lasa mitarika polémika be ho an'ny olona miaino hoe mpanao gazety ny any na mpanao tokony tsy ho hita zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka etsy-andany betsaka iny mpanao gazety tamin'izany fotoana zany migadra voaenjika manino tena hoe miseda zavatra mafy ary tena mafy dia mafy fa amin'izao fotoana mba hoe tsy izay tsony fa mila fanamafisana ao anatin'le izy ary etsy-andany ihany ko ny asa fanaovana gazety hoe ao masina izy io ary tena enjana ka ozy izy za hoe ny fankalana mpanao gazety oka mba tsy izy na eo amin'ny tompona ndraiky mpahefana io na eo amin'ny olo-pirenena tsotra io na eo amin'ny zavatra aby dia tsy tokony ho hita mihitsy zany fa au contraire ny mpanao gazety tena namanareo ary azo resahana azo ifanakalozana hevitra satria nahoana betsaka ohatrany hoe takalo zany misy échange angeza be tadiavin'le mpanao gazety misy ny avany aminareo misy ny avaty aminay oka zava ka zay toe-javatra zay tena hoe mila fanitsina koa ny tompona raiky mpahefana koa sy ny sisa oka tsy hanavakavaka mpanao gazety fa miteraka olana ihany koa zany zavatra zany zany zavatra zay fa rehefa mpanao gazety dia anao mba ho fantatra ireo na dia amin'ny ampahany kely fotsiny hoe inona ny atao hoe mpanao gazety
dia rehefa mba mahalala zay dia aloha mba nisehatra ao anatin'izay mba hampiarina mba ho hitanay mpanao gazety sy ho hitanareo ihany koa amin'ny asa zay ataonay dia mba tafapetraka araka ny tokony ho izy fa tsy sanatria misy ny olona mety anaonao foana ary zahay dia mampitandrina aza mananao foana aza nytsolokoloko zany amin'ny asa fanaova gazety fa tena tsy fanao zany fa zava-doza dia tena zamazy ia ny zavatra misy koeto Madagasikara zay hoe tsika mpanao gazety miaina anaty vahoaka zanona vahoaka dia tsy mamita vahoaka zavatra sary misy eto Madagasikara na manapatrika na ao anatin'ny lalàna misy hatramin'izay azy hoe niatrany nanomboka ny censure nandalo loi 2020/06 sy le mbola takina tamin'ny MLE sy ny mbola ho amboarina zao dia zavatra misy anankitelo ny haino manjery eto Madagasikara ao ny atao hoe haino manjery manabe presse éducative hainao manjery commercial arabaritra izy io le hoe généraliste ataony daholo ny rehetrarehetra ary fahatelo hoe presse dia avocation religieuse zany hoe miompana any amina atoko-pivavahana na hoe évangélike filazatsika azy dia majorité na hoe maro aniseto nefa dia ao amin'ny hoe commercial any akamaroan'ireo commercial eo dia ohatrany hoe olona manana loko indraindray manana politique dia lasa ohatrany hoe mijery radio any any na télé any any na gazety zany lasa manana ohatrany hoe voazary fa mpanao gazety ny randro any atao amin'ity station anankiray ity na organe de presse ray ity raha pitra ho atsy amin'ny organe hafa dia misy tsy miova ny teny raha miteny hoe junte militaire ato dia junte militaire iny rehefa arifa tsy lasa junte militaire tary miova zao ndray ary lasa miviozava ndray tsy miova zany sary mpanao gazety zay mahatonga mpanao gazety sarotra sarana satria rehefa miona ny mpanao gazety dia mifankalala ohatrany hoe dia organe de presse ndriana na riana dia mifampijery eo dia vita fa tsisy hoe zay tsy miresaka amin'ireny na tsy misy zany ray moa zay mampatrika faharoa ataoko hoe tena ngeza ty le firaisakina mpanao gazety ho anareo miantso mpanao gazety reny dia zavatra misy mpanao gazety sandoka takio ny karatra asehoio aiza ny karatra ao dia organina izy zonareo maka-mpanao gazety reny fa tsy hoe zay miteny eo hoe tonga ao dia misy olona be dehibe tonga ao daholo aka inona izy ty hoe aka vaovao nefa tsy mamoaka kory 10 no alainao nefa ny olona 10 mamoaka azy dika zany zany afaka miteny mihitsy ary tena ao anatin'le lalàna mihitsy azon'le olona miantso mihitsy aiza moa karatra mampanao gazety anao tompoko alohany zonareo mihitsy mitaky ny karatra am'izao ny Facebook tompo tsy mpanao gazety ny influenceur tsy mpanao gazety na hoe mpanao TikTok tsy mpanao gazety satria za afaka mamita ao anaty Facebook ary zay nosona hoe compte fake azy hoe alaiko ny anarana mampatrika ohatra na rafoto na rabe na rasoa satria mba hivizako vaovao sy anampitehako olona anankiray zay le atao hoe attaque personnelle midikany ny mpanao gazety dia mirafitra anatin'ny olafitra anankiray izy mety manana karatra izy misy mpanao gazety tena matianina tsy nakakaratra mpanao gazety fa misy kosa tsy matianina lasa milaza fa mpanao gazety matianina zay zany le sary aitsika manavaka ny vasy ny tsy parifarika mieravo misy olona miteny mpanao gazety asehoy karatra ao tena zonareo mihitsy zany voaingana kely na manao mampatrika nisy famonomonina atao amin'ny faritra lefanantananarivo tao na fatolona dia niakatra somary ambom-potoa fa nisy razana nampitondraina kubota zay dia narana gendarme vatoariny dia za rery mpanao gazety tonjan'izay zavatra zay dia niakatra ambom-potoa mba afahako makasary fa nampidinyle tompo manamandro midiny ao ary nytenenina hoe aiza ny karatra mampanao gazety anao fa raha tsy manana anao zao mipotipotera matetika ataoko atam-pahatezika ny zavatra misy ohatray manko tamiko ao ny olona za koa efa sendra zany tia nandeha dia nendana tonga dia makasary dia tabataba be olona fa izy io makasary moa zany dia nasehoko ny carte presse ampanao gazety au contraire indray fa tena zay vao eritreritra akapatena amin'izao hitanao ohatray zany ny zavatra tadiavina ny hoe tena samba maritra amin'ny azy dia mba amin'izay fotoana zay misy fifandraisana mahafinaritra ao manamarina sy manapofo ny asa ataon'ny mpanao gazety fa tsy sanatria andeha ho any ampe dia mafisina zay le hoe firaisankina sy fifandratiavana misy eo amin'ny samy mpanao gazety mitovy daholo mpanao gazety na avy any Sainte Marie Retsibo izy na avy any Antsirana na ny Dego na avy any Tomasina na avy any faritra rehefa no Majanga sy Tolya dia mpanao gazety rehefa mitambatra ao anaty ratriny hoe olafitra na hoe fikambanana mpanao gazety satria anatin'le olafitra misy fikambanana mpanao gazety momba ny tontolo iainana momba ny fanabeazana momba ny toe-karena momba ny mpamanafa sy ny sisa mpanao gazety foana izy fa iny mba hoe karazana spécialité ohatrantsika sy mampatrika zany dia azo atao hoe
mpanao gazety mpamakafaka ara-politika, misy koa mpanao gazety ara-panatanjahantena, mpiaro ny tontolo iaina sy ny sisa no 034 07 009 88 034 07 009 88 032 91 901 20 032 91 901 20 anatin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday amin'izay atsika tendrajaina raisina ny antso voalohany berabanao tompoko eny tompo ainao le radio commune Basambaina, district di Bifaru. Arrivati la Guiana, dava una patria, e apesa in tuttura, apesa in carana, tutto. Già, mana paega, fa, tampang vuta, manara povo, che non era mas, argentino, satido, che vati che so faran carani, e sita che, satia, siapa dan tapak-tapak sarua sinar murung tepat di sini pasangan di murung-murung saya mana alaska nyata dong pasangan cukup sih tadi angka sini tepat di sini tani dan sudahkana daftar di bulan apa mantung sumbau jadi zamannya tani dan metan karena mata buat di karena di tani pada kena tu memang irma, udah mati, udah ni stasi ni, awak ni nasi kita si tentang, selain untuknya, kamu jawab dari tanya bulan malam, tapi orang macam cepat di sana, narun tu dia nanti, lalu pasangkan, sana tidur, bisa saja lalu pasang baik. Reforma saja kan, anak-anak lagi, pengakuan, rakyat dan sebenarnya mendapat inovasi karang, itu saya terus cari rakyat di luar lah saya, kirawan yang gunakan dan saya, bisa sih pakai anak-anak itu terserah, pagi, misalnya saya, sudah masih apa? Jadi tangan baik dan anak karena tangan, pak aduh belum naik apa? Hari lupa karena yang baru bikin perasaan itu naju, tunggang jangan saya tahu baru bulat penerbangan ini ada sen karena sudah itu dia ini, dan misalnya ini pun nggak nama itu lebih puluh, jatuhnya, nafisi, maka itu mana misalnya tu naik bulu yang panggang, bulu yang apa sipur, naik bulu yang apa purpang, naik tu, pamada, sesuatu tetap kerjaan bola itu di kadang produksi sekarang ini nada dikasih, nada mudah, itu mutu pukul, pamada dengan sekarang nanya itu nanya nama berapa terangkan nikah pasti di tahu makasih di sini zay isorana betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka merabanao tompoko eny tompoko miraba tompoko halo manao tompoko nina viavitya deuxième toujours eny tompoko Dapat amty mpanavoatra ty zany mba miapatra kely afatra sady fangatana zany ohatra ny raha ohatra tena ilay mandeha ny malagasy marina zareo amin'ny filomaton'ny voatranazy tokony mba ikely vahoaka madinika aloha raika indrindra fa lay ao mpiasa privé ary indrindra koa amle resaka zao le tamatavy zao fa hitapainay misy famborely le resaka zazavao tokony mba ho tanterahany zareo tokony ho tanterahany zareo misy resaka mombany io
tena mafisy koa zany a mavoaka madinika anazy a amle resaka amle privé reto mba ranomasy misy satria misy ane mpampiasa privé sy maharaka ny fepetra zay zavatra tokony ho jereny zareo raha tena hoe filohan'ny vahoaka mara zareo zay mandeha ny vahoaka fa tsy variana le anarasy ny filoha teo aloha sy ny firongo nefa nanao ino zareo nanao inona sy avitavita le fitondrana teo aloha mihitsy ny aloha zay zany ana mba resaka kelikely alefako tokony ho tanterahany zareo zany zay raha ray mandeha maty izy mara-pahatongany fifidiana fa tsy moa zao hoe filohandoam-pirenena zao ny andrasany nefa ny filohandoam-pirenena andrasana miseny efa miseho manome fotoana datina na fifidiana zany hoe de zavatra normal nefa na izana zany aloha de efa miany fa zareo nareo de zay resaka kelikely fa zay mifampirira toko so nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa resitsika rehetra ny antso manaraka miarabanao tompoko Monsieur Patrick, général de Martial Laya. 13 mai 72, 13 mai 2026. Moja kanya ketika nakalaza ni Fedrinia kata ni premier année. Rai saksi makaskan fafan. Apa kabetika buka malakas tawana terbaik. Tuna laba bi nafanan tulai. Ketika malakas manlunas mungkin tubuh maya di panadi materi mengutang jadi kereta nakaram ada fafa namrit makatoerana tsara ianao makatoerana tsara fafatsika manome ny tolo-kevitra avy amintsika mba hoentina anatarana le firenena manana fahafana vetsika satria raha mipahitako azy de tena zero tsy misy ny fahafana aizaka olona teo a efa vaina ny andro amin'ny fito hariva tsy fantatra tapaka avy any aminao ay bolao eto ya bolato buknya di sahabat yang sana tadi kita nyantun aku can semua terbawa berarti yang ini arti di sakar tadi suatu kepada itu sudah katakan mata waktu itu di sana di nyulang ke katakan jadi katakan mereka tidak katakan siapa yang ratalan di sana pun ada ini nanti di sama ini berdua tahun apa angkatan tahun nanti harus cari tak sana terima kasih bulannya praktis firpul toran firdaton sih kan yang toran terbawa pada kabulan dia busan kata dia siap suruh so kami lah mereka pakai pen sih kan buka balada nyalam dulu bawaan pada nama sekarang dulu tapi ini firman saya lihat kami lah tema malakasy tsika raha tena teny hoapako zao ka mahazo atika zao ankasitraka tompo so nabetsaka ianao dia makasitraka resitsika ny antso manaraka miarabanao tompo Besaka nama Patrika manome senta naminany avy dia fandriana ondany any avy defandrena nenay moa zany ny mba tenay ambarakely aloatra amin'izao mbola tsy mahita fanavaozana hoentin'reto zany hatramin'izao ngamba resaka fotsiny zany ny fahitanay azy raha ny fotodrafitra sa vitavitrana teo aloha lokondry zareo a de zay longa fanavaozana ataony zareo fa ho fambolana fotodrafitra asoatran'ray a mbola tsy nahita mihitsy zay hatreto aloha ka zay no mahatonga anay miteny any hoe aiza zany fanavaozana hoentinareo zany zay mbola mitaky foana isan'andro karakara ho aingana le fifidianana fa zay tena faleoan'io fitondrana misy io zay tena faleo zay satria fitondranana ranan-keriny io na ny mba nasafidinay io safidinay sombaina ny zonay ny potegnina ny zonay ane ny potegnina tamin'izany fotoanandro zany tamin'ny 5 desambra ny nampehana ny zonay tadidinay tsara 3 2026
2025 zay tamin'ny 2025 tao nampihana ny zonay nanisaka sana safidinay olona safidinay ara-dalàna tsara napetraka anay teo filoham-pirenena nefa gaga zay ho maramila ndreny to dia manonga-mpanjakana rahay vahoaka ray aloha tsy vahoaka zany ray aminay ray ny olona lazainareo fa vahoaka ampaham-bahoaka ray aminay dia nareo maramila mihitsy nanao tao foana tamin'ireny fotoana zay tsy nanilaka anareo hanao an'izany ary zay mahatsapa tsara mihitsy ho rehefa ao anatin'ny fagnoraiana zavatra zany dia tsy maintsy misy ny finafina ary afanteniny filoha hoe mba miafy kely aloha atsika fa hasina ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa zay afareraka eo Antananarivo aiza izy amin'izao fotoana zao aiza zao le raha nitakinareo aiza le jiro to tapatapaka ihany magnoatra lavitra noho ny zava-nisy teo aloha azy fa ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia mamaha olana mitona rano amin'ny citerne nefa ny nareo zay nareo fa mandeha partournay le rano nga izy ty jiro ka ety atao an'izany ny olona ny isaky ny teteka mila sasa madio fanadiovanjavatra sa mahatina harary aby ny olona eo Antananarivo zay avy aty lavitra be aty raha mba mahatsapa an'izany mihitsy hoe tena mampizaly zany zavatra zany fampizaliana vahoaka tsisy ohatran'izao fa ny ady mitodika amintsika zay lazainy zareo fa forongo hoe atsika rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana zay andrasasika rehetra samy tandremo misy mivady be rano mihitsy vahoaka atsika samy tazona ny hevitra atsika tsara amin'izay famingavingana atsika zay lazaina fa forongo tazontsika oposika zay lazao hoe forongo zay dia amin'izay fotoana zay aza mety ho fitapitahin'ny olona na ho tambatambaziny olona fa zay olona zay apetraky ny forongo eo no arahintsika rehetrarehetra amin'izay fotoana zay tsika rehetrarehetra dia zay le tsika vahoaka tsika ho tazonantsika tsara zay hevitra zay fa aza mba mandeha amin'ireny mpamitaka ny vahoaka reny za aloha hatreto tena sorena mihitsy amin'ny nataony mpitandro ny filaminana mamadika palitao reny reny ma mpitandro ny filaminana mamadika palitao reny navita zavatra ohatran'izao reny lasa mijaly ny vahoaka amin'izao fotoana zao mba anatra koa zay koa nareo maramila ao afara ao tandremo manao tao foana fa manome andrasa fifidianana amin'ny safidin'ny vahoaka sy fitakitsana fa safidin'ny vahoaka ara-dalàna io nareo moa milaza fa ho arabaty tamin'izany fotoana zany tsisy ny arabaty fa safidinay madio reny dia ambaranay aminareo ary tena mbola mahatezitra anay amin'izao fotoana zao zany zavatra zany ary amin'izay fotoana zay atsika mianakavy eo ka agnara-maso tsara safiditsika rehefa tonga ny fifidianana izy moa fa midradradradra fifidianana dia atsika fa vonona amin'izay na ina ataon'zareo na fifidianana iny nataon'zareo dia vonona atsika rehetra hametraka ny fomba sotra betsaka toka isy olona betsaka ianao dia mankasitraka toka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy miraba toko miraba toko eny toko Dari panau politik ireo isale tasy personnalité tonga fotsiny nataonao amin'ny fidenavana seza ka zay dia teny hoe tokony hovaina le fanaovana politika eto Madagasikara rehefa tsy mety natao le mpitondra dia tsy hana araka ny seteza le zavatra atao izy fa tsy hoe rehefa tsy mety na mety natao dia yes président fa atao mangety tena tiany Nelson Mandela tiany Belgique rehefa tsy mety le zavatra atao dia tonga dia atao gampiavana atao gampahitsina le zavatra atao hoe tsy mety io président fa tioany le zavatra mitolomana tena ny président fa aoka mitolomana tena ny président tokony atao tiky takoiny fa izy fa ho atsika eto Madagasikara raha tsy mipetraka amin'ny fitoniana ara-politika tsy misy fampandrosoana vanina zany eto Madagasikara na iza manana expérience na iza manana savoir vivre tsy mipetraka mihitsy zany raha tsy mipetraka ny stabilité politique dia dikteniana zany
tokony vavahana mbola aloha ny assemblée de CENI de ny ACC satria io ACC io koa tena mahampite sady mandika lalàna satria zao io finoatan-drano io anie tsy mividy-bahoaky nefa ahoana moa tokony anaovana fieniana io zavatra tena mahagaga hoe ianona ve zany le lalàna hoe fara tena hoe tarifako Madagasikara raha vao daholo ny politika rehetrarehetra eto Madagasikara izay vao izy ny refondation atoko hoe mafara ACM manahina avana satria ireo mpanao politika ireo tena nahatonga zany aty firenena satria Isaona betsaka ianao dia makasitraka. Miletika izy dia katsika kely afaka nyteny saotra tompoko. Tompoko. Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Atao moramora aloha le radio. Atao moramora aloha le radio. Eny tompoko. Mamahita hoe mazany sikely no mitondra mba zany sikely voakely mianatry mba tsy mpanambaina dia io fantatray zay vahoaka filoka fotsiny madinika vahoaka madinika koa zany ao atsika rehetra zany dia hoe manaraka ny andadinika koa vahoaka madinika izay zany hoe vahoaka madinika tsy ilay ema izy momba safidiny dia reny nanaovana azy zavitatsika zany am'izao hoe fa ny anay tenay dia filoka fotsiny hoe le fisambom-bola na ajanony tsy mahasiny zany hoe mozay mbolo samborana ny am'fandrepobike kareta tahaka ololena mihitsy rika zany ninina dodolo tsy naniny zany nanota ka zao lika zay sy nonota taminareo mpitondreo ohatry toravado azy zay nanagaga azy mamparely le zavatra misy farany resaka député mamara mamijoro mamafarana lolaga tsy hoe député rehetra ny teny izy tena tsy filohanao teraka azy de fa namanao ny sambosamboriny de fotsiny anareo maniny raha vao andolo ny président adjoint na député na tsy misy hoe izy teny hoe zany ny député na zany amprobile fa izy CENI tao namoaka azy misy ny ACC tao samboe zany fa zany namoaka marina zay fa de misaotra betsaka mamy saotra dolo io Isaona betsaka ianao dia makasitraka tompoko. 034 07 009 88 032 91 901 20. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Miraba, nama Patricia Miraba, nama Marcel. Di Peters. Naitanterana na ivelany. Io viva Madagasikara, nahoaka zava. Samako anankiray eo Rakitasy, vaovonga tena mba hiokakely referana amin'ny kazava. Raha François Rakitasy, saotra mazara matatitsara. Mazahotra hoe anatsara ianao? Afaka izy. Resaka réseau afaka mamerina miantso ianao, Lazatsika ny antso manaraka. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Mety amba, Patricia Patapaka. Eny tompoko. Tikenena zany amin'ny resaka politika eny politika amanao politika fa zany zany any anaty fividianana ny ramana ny politika dia amena seza zany dia politika rehefa mandery fividianana dia lava ho azy zany satria lasa ray daholo ihany ny fikonjeo rehefa aveo nefa sote
So nabetsaka ianao dia mahasitraka tompoko. 034 07 009 88 032 91 901 20. Ireo no larina idirantsika. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Maka toerana tsara dia atao eny tompoko. Efa ao ianao? Allô? Resaka réseau zany angamba. Solotsika antso hafa aloha afaka mamerina miantso ianao a? Afaka mamerina miantso ianao. Eny tompoko, miaraba tompoko. Allô? Miaraba tompoko. Tsy mahazo. Miarabanao tompoko. Maka toerana tsara fa ambambe ianao zany. Eny tompoko. Kopa tanao nareo marontseta any tompoko. Ny zavatra azoko tenena dia izao ho an'ny zareo mitondra fanavaozana. Magnatana mba hatampy fanakanana sy tsitera ny fitondrana fanavaozana ankehitriny. Fatao anatin'ny 20 taona nitondrany Andrajoel dia andro manalina ny tsitera ianareo. Nikanonare daholo ny zavatra rehetra izay nataony ny fitondrana Andrajoel tamin'ireny fotoana reny. Tsy nisy ny fisamborana anareo, tsy nisy ny fanarahanareo député andehanareo tsy mivory tamin'ireny tsy toy izay tsy andeha anevateva ny fitondrany président Andrajoel atao amin'ny radio fitantatantanareo atao Antananarivo. Matantesa izay atao anareo kosa nareo ankehitriny satria ny nataonareo olona ihany no avaly aminareo. Ka ajano ny fisamboran'olona rehefa maneho hevitra ny olona. Fa ny ataonao ihany no avaly ianao ankehitriny. Raha tena fanavaozana ianao dia aokanao anana fahareta. Amin'izay tsitera atao aminao, amin'ny fanakanana atao aminao. Fa zavatra nataonao olona io tompo ka dia matantesa re. Avelao tsitera dia tsitera satria ianareo ihany nampianatra an'izany tao anatin'ny 20 taona nitondrany Andrajoel. Nataona rehetra tsy navitazavatra ny fitondrana io. Ka ankehitriny raha ny roma fahefana io anareo dia matantesa fa mbola maro ny feom-bahoaka ny tenim-bahoaka avo anareo ikafo anareo. Aza misambosambotr'olo avelao ny olona ny hevitra fa taminy anareo an'izany tsisy olona nisambotra anareo, tsisy olona nampigadra anareo, tsisy zany famoanadidy fampisamborana zany natao taminareo. Ka dia matantesa fa ho avy dia raty misaotra tompo. So nabetsaka ianao dia mahasitraka tompoko. Eny tompoko, miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Tenena mafimafy a? Tenena mafimafy. Ary nanao tapianesa komina morarana tongona dia ahoana fosena tezitsy io mety mahasany komina morarana tongona atakasa ahoana fosena tongona So nabetsaka ianao amin'ny faneho-kevitra. Andrasantsika ny antso manaraka. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Eny tompoko. Dia mazava tompoko eto amin'ny trano ilo amalalana fa hosorony zareo lehibe antsena dia hoasorona daholo ny varotra rehetra manodidina ny amoron-dalana. Kanefa lalana io androanoatra be tavoahangy isaka komina bosebe sisy ariam-pandeha tongotra tsony tsy jereny zareo. Allo? Mbola ao ianao? Mbola ao ianao? Allo?
mbola hoe nao fa toizo ny teninao hoe dia mamalataka fiderena avy amin'ny tonga fanjakana ve no tenena fa nina rehefa lasa manao zay tiany le olona ty iza moa dia avy aiza zafady iza le miteny dia eny tompo zay zany mba misy fampitam-baovao zany avy amin'iny raha misy tojo iny mahakasina any atosy amalalana itosy mba jerena aingana zany eny toko miaraba toko miaraba toko eny toko miaraba mampatrika dia miaraba ny malaky vako raha soa dia sansety le izy zany efa takomany olona zavatra tena mandalo fotsiny le vahoaka dia fanina any amin'ny zavatra any amin'ny tokony adikevitra le olona sasany repera mandeha fa tsy mijery le zavatra hoe inona zany tokony mety amin'le virina dia tsara fa le français aloha mihinana an'le fanavaonana izy nanao an'le reportation dia fatorony amin'ny resaka sommet afrika français le firenena vita anaty faharaty vaovao tsika dia hoe culture économique et sport torony andra zany tsika zay voafatsara politique et diplomatique dia hofatoranyio dia mitehaka daholo ay boasy tsika tsy zavatra fa fitiavin'le fanjakana sy ny anina araka le zava-baovao le olona dia voasa mihitsy ekeny resabe afrikana sy n'izao hofatorany rehefa io ny 13 mai 72 dia hofatorany zany kolotsaina sport ny économie aty afahana mafitsy anao dia pro frantsay fa accord de coopération vaovao miara hofatorany mafitsy zany dia tika faly ary amin'ny sovietika miantaky ameny an'izao raha afaka BBC ko telefônina fozahoana rafaly sa dia ividiany telefôny izy fa afaka BBC dia le telefônina tosy reny takitylany aminy efa dronany ireo fitaovam-piadina mandeha zay karaza ataony olona dipona faanatina positsika dia mariry tsy hoe didian'ny kromita mizara karaha mahainbolana izy aloha avy eo fa mamafisy zao zo fiarahaniasa amin'ny zany hoe iara-iasa amin'ny sovietika le niasa tamin'le kromita teo aloha zany tsika raha fa dia le DGN kromita diaso dia eo tsika dia tsy maraka le zapisy dia mitraika fotsiny ministre fitsarana le manao rideau fotsiny dia taborina saborina dia takona le vahoaka dia ny afidrafitra ho atsy mandeha any ny afidrafitra ho atsy mandeha any ny karana sy ny karazany a mevoky dia eo dia tavy zay isaona betsaka ianao dia mankasitraka ndraisantsika ny antso manaraka rehefa misy a miarabanao tompoko miaraba tompo eny tompoko satria be loatra ny fitaka natao tany efa nahina be zay tsy mety raikitra ny sikakasa zany fa dia famokana fanjakana teo farany teo dia frantsay satria hitandreo irotorofanjakana toetrany teo napiditra n'izay groupement vity be zay mahafaka many be dehibe amin'io problema ny jirama io amin'ny fijerin'ireo ratsy zay raha ty satria manapaka ny finanatra satria raha manite daholo ny moderma vity be fa misy apany efa tonga atao manabola dia mihena zany a le fisana mampiditra matiantoka ny jirama sy ny firenena malagasy dia io voasandotofanao dia marina ingenana iny ona vitavitaka ihany na ataondreo pivolina tao kenianina tao zany fa firesaka tena nampianao zany toy reny manafarana groupe vetibe reny a
para bater o limite. Dizem que conhece para bater o limite, é um certeza. Se tem petróleo, gás, misturado, em classe, de mas minha sabe de reflexão na marca, o Israel. Na tarefa de não da sangue, não, já sangue, já tem uma função da Maracás. Ari, semente, porque eu como de para surpreender, fazer na sua mapa. Tudo grupo infantil, gente pensando como todo jogo de macaco. Já tu criador das Javelin de tudo dana, faziam dana semente para ti, na hora, faz sempre uma pesquisa inteira. Pengurusan children na sketi, então é parte do curso. Mandam na sua pesquisa, tem na média para as mapas. So na betsaka ianao dia mankasitraka tokoa. Andrasantsika ny antso manaraka. Entoko, miarabanao tompoko. Maka toerana tsara. Entoko. Miarabanao mampatrika. Tenena mafimafy. Miarabanao mampatrika sy Marcel. Entoko. Manao efekely afa. Iza mody avaiza, iza mody avaiza. Tiko isa. Entoko. Manao efekely afa. Mety famadisika ny flexibilité zany sy zava-pisany efa miteny mety isa satria rehefa navoazana matena fanapitena ny fanarasina sy mpakanana tena hoiana sy sare. Nalatsindrina aminao indrindra mampasika sy marsiala otraka hoe mety sy mety fiteny tia fanariano fantatra hoe teneko sa sy teneko fa anao fotony eo teneny azy satria efa tsy teteny momba ny tia zany a satria efa ivetiveny olona miteny a efa niteny ihany koa momba le fisamborana zany e momba le fanagadragadana fanenjenany teko mpanaraka ny iandravelona tombotombo araka ny teneny reny mampalahelo misy de raha matoy io de hoa efa fantatsara ny zavatra nazo azy ary efa afa-tsy tenena soa satria efa tenena naty izy manazà tena mamezavy razy fa mampalahelo nefa moa izy volany misika vola io ihany izy a tena angambany izy sa hoe fantatsy farazay izy a Tapakavany aminao izy, tapakavany aminao. Voaka mamena miantso ianao. Andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 amin'ny 032 91 901 20. Entoko, miarabanao tompoko. Allô? Ci è mihitsy ianao? Tapaka ve? Maka toerana tsara fa tsy eny mihitsy ianao dia tapaka le izy. Andrasantsika ny antso 034 07 009 88 032 91 901 20. Entoko, mirava toko. Entoko. Tenena mafimafy e? Entoko.
Tapatapaka be ratsy be ny fifandraisana tapatapaka be no mirena miantso iny toko mirava toko Mati tawara pun dari ini pak pada treni lentis leson perasaan dari pada boleh cuma boleh di mispres kemana tak terbiarlah tadi terpur pada dari terpurna insapu terap ipusan John antara terlibat kisah mobil dengan kisah sistem itu udara. Tadi apa? Kaskileri na panagatan semua dia bisa mengenai maksa biasa dia ulat dia bisa tur tadi zon proses sistem sistem dari karena sian reta anda dia jatuh roda jatuh yang saya pun sistem reta di mana urusan mana dia itu transport ini nano banyak semuanya umur nakunya dan resele kan nano ini juga bisa di kooperatif karena itu tamnya rakyat di sore resele kan ini minister transport jadi Neba bisa bersama juvenasnya ini dia juvenam di kara rupiah ini sebuah mata so ini dia di juvenam di kara rupiah namun aku taman yuyu ke karir orang yang pasal karir ni nanti normal anak tanah jadi para semua yang kombinasi berpainnya para semua yang kau kasih rasi mereka PDP yang merapi film itu tutorial ni yuh tu kursuruan ada dia yang mana nampol tetapi tanah jadi pasal karir yang karu dia kau kasih rasi mereka pakai sepatu tidak cukup dia di sana terbatas. Tak kumanyulah itu pun dia tu dia apa nak bola dia tu dia tidak itu dia apa bola pun sebab bola nama dia apa? Dia mak sekarang mesti dia berapa bulan dia di pap dia apa? Ni pap kerja di dulu digital kini kalau macam ni dia apa bola tanya kini jadi dari jadi namun punya bola banyak pak kan ini sama atau si sana seperti dari tadi ini berkata pulau atau tadi sudah juga bersama ya itu ya dan ini kena pamit pada orang dari Fransa dari konsep di Fransa nabi memang itu sono invece che no di Makashita itu Anso Russische Universiteit Anso Nakua Nugadasana di Marum Fantagan Sikieduk Mirava Tuko Tapakis Anso Nakuya Universiteit 034 07 009 88 032 91 901 20 Yetuko Mirava Tuko Jata Pakistan Yetuko Mirava Tuko Mirava Tuko Wali papartu dai masmati alla paita casa bona Italia di mata di nanaka vi
registra dia aminay dia eo any fokotany any zay dia ho amponina any raso mitorina rehefa nay aloha zao dia zay aloha zany zao ny rano dia le zany ka ohatrany hoe rititila be na le vahaolana roso any amanany olam-bahoaka fa tena hoe tena le firenena dia tao fitsoa manokana valopolo manjaka amin'izao fotoana izao mandray antsika vahoaka dia ihany ny vahaolana makasitraka tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka antso iray farany ary. Eny tompoko ianao zany mamarana ny antso a? Miraba tompoko, tao moramora le radio, tao moramora le radio. Mirabanao iza dia avaiza azafady? Eny tompoko. Hanao fifidianana dia hanao ny ranom-pandanina fitel dia any amin'ny tanana any amin'ny fitonam-lopirenina dia fifidianana. Aleo zany zareo manao andeha piky ngamba sabana andeha vata indray le manaraka izao. Dia zay tena principe atao. Zay fitonderezina hoe asiavanana fotsiny marina ny tenin'ny solasolika hoe ambasitiny de zone mandeha ny jersey sy ny karazany saplisy fa ny mission ny essentiel adimy zay tokony tatakina vahoaka zay masiny dia zako hoe tsisy aforombony tokony iray ava olozay feo a dia takisika aloha zay mission atao zay dia tanengany eo anatin'ny rotana dia mivony dia mandeha fifidianana alatsika masy mbola samy any zay ny takonany olona rido fotsiny fa ny fitarana le manona eo dia faharoa misy mampireky miantson'ina ny tsara olombelona mba harao masana fitarana repondany le olona gazainy zao mba fahainoana zany eo samy any toerana selula kely nametrahana andreo fambotany raha ONG reny mba mandrany fonda dia harao masina azay raha misy mampatoreka zay raha mala misaotra. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. Izay ny antso noraisina tamintsika kasitrahantsika tao anatin'izay faneho-kevitra ampanajana rehetra izay toa. Marina ny fanarantsika Martial hoentiko ny famtinana kely voalohany aloha ny famtinana kely voalohany hoentiko fotsiny dia ny hoe raha jerena faneho-kevitry ny olona efa mainka ho any ilay fifidianana. Nazava tsara mety nazava tsara tamin'ny olona fanazavatsika ny hoe reconnaissance internationale sy ny tadalana izay netiny matombo boribory ao anatin'ny faneho-kevitra zany ny hoe fifidianana mangarahara, fifidianana araka tokony ho izy izay ihany ny hita fa vahaolana zany amahana ny olana entoka dia anjaran'ny fitondrana fanavaozana sy ny tompona andraikitra ny mikarakara tomombana tsara mifanandrify amin'izay finan'ny vahoaka momba fifidianana izay mba ahafahan'ilay firenentsika miaina tsara sy ahafahan'ilay vahoaka ihany koa mametraka tsara ny safidiny sy hiaro ny safidiny amin'izay fananantsika ho filoham-pirenena vaovao zay andiavana ny repoblika vaovao zay ho diaviny. Marcel misy vavilakonsakely mahakasika le mora rano tongona satria fantatry tsara io tany mpanjakana tany repoblika Madagasikara no misy ao mora ranona tongona namana Mampatrika titre 265C antsoina hoe faharetana 1 ary faharoa faharetana 2 le faharetana 1 io ny olona ny antso io tena lalàna toko any fanjakana io tany io dia mpanofa le olona ny fandimy taona tianao fantatra hoe nanofa zany ataontsika hoe Picor, nanofa zany Sopramad, nanofa Bionex fa ny fanjakana malagasy io tompo ka na izy amin'ny fitondram-panjakana eo dia ratsy le fitondram-panjakana mihitsy manova hoe hozaraina ny vahoaka dia zay mangarahara
fa tany fanjakana malagasy io tany io fa okotsika tsodiso ary za manana pahana tambary eo avy amin'ny anaramamako lasa ao anatin'ny toerana io alao jana zay le droit de réponse mampatrika fa ny fiteny teo dia hoe mizotra ho any amin'le hoe ho any amina fifidianana ny tiany olona anehoana vahoaka laram-pandrenana raha teo ny namana mampatrika dia mametraka hoe fahafahana miteny fahafahana maneho hevitra zany hoe zay samy teny zany sy ny sagnaneo hevitra ka raha ohatra tsy mitovy amin'ny olona eo amin'ny atao hoe toerana ohatra dia manasarotra ihany zany zay no mahatonga ny olona hoe mitrotra dia lasa lazay mile diditratona dia manakilasy ny toerana samihafa ray ny fa iny zany tsika samy mandinika ny zavatra misy koa ny mpanao gazety mpitondra fitonina ny mpanao gazety namana mampatrika ary tsy mandranitra ary tsy mitondra ny hoe mampisavorivory saim-bahoaka dia voara fondamentalina mihitsy zany ho an'ny mpanao gazety ny zava-misy iainana am'izao dia fanohizana ny raha-panjakana oka kosa zany tsika tsy mitora bato ny hoe io ny fanjakana misy fanavaozana dia tsika tsy hitora bato ny fanjakana misy io fa hoe raha manaraka misy izy ny foto-dravitrasa nataony teo aloha dia azony atao hoe tokanana na amboara satria dimy volany ambolana vi dia navita trano sy navita zavatra be dehibe fa manohy lay raharaha ary momba n'ilay hoe amorona koa na le toby fisandrantana moa dia io namana mampatrika voanamboariny filoha teo aloha rajonary mampany io dia efa tsy nekeny zareo mpampiasan'ny fahasankarana fa hoe milavitra dia amin'ny fitondram-panjakana manavao an'izay rehetrarehetra iny namana mampatrika mifarany amin'ny tinako azy dia hoe ny zava-misy zany amin'izao ny toetsaitsika vahoaka dia hoe mila manova toetsaintsika elana le toetsaina valifaty elana le faniliana ndraikitra fa miezaka ho ao anatin'ny hoe fitonina isika ary ezaka ho ao anatina fifanajana na isika isanao eto mampatrika manaja ny rafitra misy tsika ny rafim-panjakana misy amin'izao dia manaraka an'izany tsika fa tsy hoe misy fanjakana ao anaty fanjakana soroantsika azy zany fanjakana anaty fanjakana zany mba hipetraka hoe tandalana isika menakavy telo amin'ny telopolo tapitrisa mambrana so nenao marsial ny fanampitety tamin'ny fandahanao gaza ba so nenao loloto amin'ny lafiny teknika